mazava fa fivoriana zay ataonay moa fitadiavana vahaolana hananatsika fifidianana hoekeny rehetra fifidianana Madio miantso azy koa moa zahay amin'ny fivoriana manaraka mba ho tonga izy fa tsy misy an'izany hoe zahay reto contre anazy rery samby kandida daholo izahay rehetra reto ary tombotron'ny firenena mba tsy hisian'ny krizy mba tsy hisian'ny korontana eto a Madagasikara no ivorianay kandida rehetra io fa tsisy kandida sasany contre kandida anankiray tsisy an'izany tompoko fa izahay reto de tsy mitovy ny politika anay fa noho ny intérêt ambony ny firenena nahatonga anay tsy maintsy mitambatra ivory hitady an'izay fanatsarana anio lalam-pifidianana zay tsy maintsy atsehitsika io.